vahaony olo vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo voafatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony olo vahaony olo nandefandefeny izy mba asitra iny ary havana dia fofeny fifaliana no ahafahana mandroso ato anatin'ny tokantranontsika mianakavy ao anatin'ny izao fandaharana mahafinaritra izao tononona amintsika tsirairay avy ny fiadanana sy ny fahasoavany Jesosy Kristy Tompo izany mety mijery ny fahitalavitra ianao na ihany koa manaraka amin'ireny onjam-peo maro samihafa ireny zay mampitany dia fiaraha-mivavaka ity misy manantena fa dia ampandresy anao ny tompo melohany isaorantsika ny tompo satria famindrampon'Andriamanitra mbola antony havelomantsika tahaka an'izao dia ndao ataontsika ty raha fiderana mahafinaritra ty anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Faka mifantoka tsara ianao anatin'ny tokantranao dia ataovy izay fomba ahafahanao hanome voninahitra an' Jesosy ao anatin'izany hery zany. Famindramponao ny sanandro tompo ny fiainako aina-mi ny famindramponao sy ny fahasoavanao tompoky anao aina-mi ny famindramponao isanandro ao tompo ny fiainako aina-mi ny famindramponao sy ny fahasoavanao tompoky anao avauzidaulai isamaraina nirefinirai famindramponao avauzidaulai isamaraina nirefinirai famindramponao avozinao Jesosy isamaraina fiainana veritsika zany zany ny famindramponao isanandro ao tompo ny fiainako aina-mi ny famindramponao sy ny fahasoavanao tompoky anao avauzidaulai isamaraina nirefinirai famindramponao avauzidaulai isamaraina nirefinirai famindramponao nirefinirai famindramponao nirefinirai famindramponao nirefinirai famindramponao nirefinirai famindramponao tadidio ry havana fa be dia be ny olona naniry ho tratrany ty androany ity fa ny zavatra misy dia ao ny kapoana fahafatesana sady
ao ny tena tsy nieritreritra kory hoe hiaran'izany fahafatesana zany fa naniry mbola anangan-javatra any amin'ny taona 2022 2023 fa noho ny antony manokana dia fa kapohana fahafatesana sady fa tsy eto amin'izao tontolo izao intsony tadidia fa ny famindrampon'Andriamanitra ny mbola antony avelomako sy avelomanao raha mety ianao dia andao hisaotra an'Andriamanitra antsika noho ny fitiavany noho ny famindrampony noho ny fitahiny ianao maheza mankasitraka an'Andriamanitra nininona zavatra miseho sy mitrango eo amin'ny fiainanao dia izao malala zay masoa anao Andriamanitra manomana lalam-pandresena ho anao Jesosy ary miadinao ny tompo raha eo indreto zahay miray fo miray saina miara-mivavaka eto anatrehanao tsy noho ny fahaizanay tsy noho ny fahalalanay noho ny mbola antony havelomanay Jesosy fa noho ny famindramponao noho ny fitahinao ny fanomezanao mbola nananay tombonandro fahavelomany misaotra anao zay fanamasinao mankasitraka Jesosy Kristy tompo miaro anay ianao nininona velam-pandrika ny satana nininona programa ny fahavalo say ka napotika sy andringana ny sainanay dia izao sofa teo ianao Jesosy Kristy tompo narovanao ny fanahinay narovanao ny tokantranonay narovanao ny fanananay narovanao ny tenanay tsirairay avy raha eo tsy hainay angina Jesosy tompo rehetra izay manatitra vavaka fiderana manatitra vavaka fisaorana fankasitrahana ho anao amin'ity anio ty tompo raiso ny fisaorana tolotray Andriamanitra lehibe ianao Andriamanitra mahagagy ianao Andriamanitra fitiavana ianao Andriamanitra piaro anay ianao ianao ny laza manao hoe indro momba anareo mandrakariva ambara-pataperan'izao tontolo izao amin'ny foko re manontolo tompo hiderako sy ankasitrahako anao tompo ekeko tsotro izao fa tsy atsara ianao mahery ianao mahagagy ianao Andriamanitra mihevitra ny fiainanay tsirairay avy ianao malala zay masoa anay ianao Jesosy manaiky ianao foko rehetra ka midera sy manome voninahitry ny anaranao tompo ekeko tsotro izao ny antsoantsonao aminay sy ny fitiavanao sy ny fitantananao ny fiainanay misaotra tompo halleluia mbola afaka manandra-tanana ihany ianao manome voninahitra ny Jesosy eo ampitsanganana eo oka tena hifaly amin'ny tompo ianao androany ekeko tsotro izao ity antsonao mianavy midala fa nivokatry ny fahotako talaonao mba ialako tompo ekeko tsotro izao dao averintsika mafy zaniry zany tompo ekeko ity antsonao miangavy midala fa nivokatry ny fahotako idalaonao mba ialako tompo ekeko tsotro izao fa tsy fantatro akory ay ny fiainako rehetra dia efa very tsy nafonao somboka tenako ny salasala tsy foinao latsaka andavaka kaitomany fanekena mautina manaruvanao atraniatrany feno afalina ty foko famanana anao feno ty foko famanana efitia tsy mafoy rato tsy mahay fa tsy no zay fitiavanao zay angamba Jesosy efa very ao le voninahitra Jesosy tompo ekeko tsotro izao ity
iantsoantsonao ity antsonao miangavy mitalao fa nivokatry ny fahotako mitalaonao marialako tompo ekeko tsotr'izao ekeko tsotr'izao ekeko tsotr'izao. tavidio ry havana fa tena tiatsika mianakavy Andriamanitra ary naneko fato atsika izy teo ambony asijaliana tao Calvary. Le raha sarobidin'i Jesosy Kristy tompo dia mitondra famonjena ho an'ny fiainako sy ny fiainanao. Tadidio fa tianao zavatra tsara mitokantranonao sy eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Baiboly dia milaza manao hoe ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mare. Androany ninona karazana antony manokana tonga ny fanatrehan'Andriamanitra tsy nitondra fifaliana sy fiadanana teo amin'ny fiainantsika dia izao angatahantsika ny ran'i Jesosy androany hitondra fanadiovana ao anaty tokantranontsika, hitarika sy sintona ny fanatrehan'Andriamanitra njaka ao anaty tokantranontsika le ran'i Jesosy Kristy. Rehefa midina ny ran'i Jesosy dia tsy misy loza ho tafiditra ao anatin'ny tokantranonao. Rehefa mirotsaka ao amin'ny tokantranonao sy amin'ny tolam-baravaranao ny ran'i Jesosy Kristy dia anisan'ny fianakaviana sy ankonana miavaka ianao ry havana, satria ny fanatrehan'ny ran'i Jesosy dia mitondra fiarovana, mitondra famonjena sy famelan-keloka ary mitondra fanasitranana ho antsika tsirairay. Raha mety ianao dia ndao angatahantsika ny ran'i Jesosy hirotsaka ao anatin'ny tokantrano misy anao hirotsaka miaro ny tenantsika sy ny fiainantsika tsirairay avy. Jesosy tompo, le ranao mahery le ranao sarobidy angatahany hidina amin'ity tokantrano ity zay manaraka an'izao vavaka izao. Ny ranao dia andrava rehetra nampisaraka ny teo anatrehanao. Ny herin'ny ranao Jesosy Kristy hiasa fo magaga tsy takatra ny sainay, hisitona ny fanatrehan'Andriamanitra misimisy kokoa anjaka ao amponay hitondra fifaliana, fahasalamana, fiadanana. Ny ranao Jesosy Kristy dia mitondra fiarovana ho anay. Ka ny ninona karazana fandringanana ataon'ny fahavalo, re karazana programana asan'ny satana dia izao tsy ambininy amin'ity tokantrano ity zany, tsy manan-kery amin'reto zanak'Andriamanitra reto, satria ny herin'ny ranao Jesosy Kristy mitondra fanadiovana ho anay, mitondra famonjena ho anay, mitondra fifaliana, fiadanana, fahavelomam-panantenana ho anay tsirairay avy. Mila ny ranao a Jesosy, angatao mihitsy ny rano Jesosy, tena mila mangetaeta mihitsy ianao androany miantso an'izany rano Jesosy zany andrakotra sy hiaro ny tolam-baravaranao ameno ny tokantranonao hiasa ao anatin'ity tokantrano ity sy eo amin'ny sainantsika tsirairay avy izany herin'ny rano Jesosy zany. Ilainay ny ranao Jesosy Kristy hitondra fahagagana, hitondra fanadiovana, hitondra famonjena, famelan-keloka ao anatin'ny fonay, ao anatin'ny tokantranonay tsirairay avy. Sasao amin'ny ranao ny tokantranonay, manatrehanay Jesosy tompo, manomboka amin'izao sy fotoana izao anjaka amin'ity tokantrano ity sy eo amin'ny sainanay. Ny fanatrehanao Andriamanitro, mba tokantrano mahita fity aminao ity tokantrano ity. Ireto fianakaviana ireto mahita fity amin'Andriamanitra manomboka androany. Nizaniza olona mahita fity aminao Jesosy dia tsy maintsy mivoaka mpandresy, miaina ao anatin'ny fiainam-pandresena, fiainam-pahagagana. Ary karazana loza re fitaovam-piadiana voaforona amelezana dia tsy ambininy amin'ny tsirairay avy zany, satria ny ranao Jesosy tompo midina sy mameno ary manadio anay. Matoky izay Jesosy fa misy heriny ranao mameno sy mandrakotra an'izao tokantrano izao. Manana tompo, manana anao ny herin'ny ranao mitondra famonjena, mitondra fiainam-baovao anay tsirairay avy. Azonay antoko manomboka androany Jesosy fa tokantrano sy fiainana miavaka ny fiainanay eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpiarabelona aminay. Matoky an'izany zay Jesosy nanavitra anay anao tompo. Rakiny fiainanao tsy nahity izay ombany tsoa, saika tanatin'ny famoizam-poa tsy aiko intsony izay ata. Sofa tonga ianao nanarinay me voninahitra Jesosy ho anatin'izany hira mahafinaritra zany, nampitraka namonjy ny fanahy. Nositranonao le fery tato anatiko.
tiku izay nandratrany foko manana tompo fa mananana nyovany fiainako tompo tao amina sinanenao sinane ninarana jayana tsy ho toy izao ny fiainako natosy tao amina mananao e manana tompo fa mananana nyovany fiainako tompo tao amina tsy nandeha ninarana jayana tsy ho toy izao ny fiainako natosy tao amina tsy ho toy izao ny fiainako tsy ho toy izao ny fiainako natotsy tao aminao natosy tao amina asitehaka mafy ho an' Jesosy a misy matoky aho fa anisan'ny olona tena ho lasa lavitra ianao ry havana ary tena hisy lalana tsy takatra ny sainao ho sokafan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao satria manan-karena ianao manana an' Jesosy Kristy a izay manjaka ao am-ponao sy eo anatin'ny tokantranonao a ka dia izay ny tapany voalohany izay anafahantsika niaraka teto fa rehefotsika ny ray aman-dreny a mpanompon'Andriamanitra hitorantsika tehaka mafitsika ho an'Andriamanitra ao anatin'izany izy eny ary tompoko dia mbola mampifaliana trano no iarahana amintsika mianakavy a ao anatiny ty fotoana mahafinaritra ity ndray ny afatra ny tompontsika ny lohateny androany dia hoe raiso ny anjara lovanao minaova dia samy andray ny anjara lovany amin'Andriamanitra avokoa isika mianakavy nefa ndao mba no iranakiray aloha tsika mialohan'ny vavahaditsika ho an'ny ten'Andriamanitra ndao mba ataotsika indray ilay raha manao hoe misy hery ny rahan Jesosy a misy hery ny rahan Jesosy ataotsika somary country indray ilay izy ataotsika ohatra somary mba mientanentana zany ny tiana ho tenenina ataotsika mba pity hafantanana afaka ho an'izay afaka mitehaka dia mitehaka dia ho an'ny tsy afaka mitehaka moa zany dia mihira arak'izay azonao atao ianao ndao ary ataotsika izay izay teo afakota vai ianao misery amira ao amira sitraka no levony nutao magagany erinira misy eri vaovao amira mizanakuti eliapi anadiwanao delay rasarubini fiokira andositra mirehaka dia andositra mirehaka misery amira ao amira itavia rehefa ho afaka magagany erinira misy eri vaovao amira izanakuzi eliapi anadiwanao delay rasarubini teu
fotsika anjopika de ho fotsika anjopika vai anao misery amin'ny raha ao amin'ny raha rano velona anadiny ho tanao magaga ny hery raha misy hery vaovao amin'ny raha zanak'ondry hery ampy anady ho anao de ray raha sarobidy mamina ovany anompolay mpanjakanao mamina ovanompolay mpanjakanao misery amin'ny raha ao amin'ny raha oviderana mafinaritra ianao magaga ny hery mira misy hery vaovao amin'ny raha izanak'ondry hery ampy anady ho anao de ray raha saroby misy hery vaovao amin'ny raha izanak'ondry hery ampy anady ho anao de ray raha saroby de ray raha saroby soratsika amin'ny tompo a zany raha fiderana mahafinaritra izany vavaka ho an'ny afatra ny tompotsika dia iroso anatin'izay fampianarana mahakasika an'izay loha hevitra androandray izay mitondra lohateny hoe raisony anjara lovanao salatoary ny tananao a vavaka tsika tompoko ho an'ny afatra ny tompo misaotra indrindra tompo ny amin'ny teninao zay raisina indray amin'ity anio ity zay dia mino fa manakola zaina aminay ianao ary manakambara amin'ny tsiraray avy isambatan'olona jerereto fianakaviana ankonana izay tena mahatsapa hoe mandray hery mandray taridalana avy amin'ny alala amin'ny teninao amin'ny fotoana tahaka an'izao na amin'ny fotoana maraina amin'izao vao maraina be izao na amin'ny ariva no ndraisany an'ity fampianarana ity dia mahatoky Andriamanitra fa andray zavatra avy aminao izy ireo hitombony finoana ao anatiny hamatanjaka indray miara-panany a ho lehilahy mahery vehivavy mahery a matanjaka amin'ny famponanao zany mba irinay Andriamanitra eo ny von'izao lalan-danitra izao mba tsisy na de ray azo vaky sambo amin'ny finoana ianao mihitsy nametraka amin'ny teny eo ambavaka androany mba tonga ny tsiraray avy mihamandroso miamitombo hatrany hatrany eo amin'ny tontolon'ny famponanao ho lehilahy lehibe mahatratry ny ohatra ny fahafenonao a Jesosy Kristy tompo mankasitraka raiko a ny amin'ny teninao zay efa ho raisinay sady amin'ity an'ity voninahitra ao anao rery any amen eny ary andao raisika ny afatra ny tompo amin'ny ity an'ity ro anomboantsika azy a dia atao amin'ny salamo fa 420 salamo fa 420 eo amin'ny andeliny voalohany toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy an Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy izao rehetra izao sy ny mponina ao aminy atreo rehefa nampitaiko teo dia iresaka momba ny anjara lova isika fandraisana an'izay anjara lova ao amin'ny famponan'Andriamanitra izay ny azadino ry havana izay miara-mivavaka aminay amin'ity maraindrainana izao arivariva ity izao na amin'ny tele na amin'ny onjam-peo manana ny anjara lovanao ianao ao amin'Andriamanitra isika mianakavy io dia manana anjara lova be dehibe izay azo raisina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa meloany idirako ao anatin'izay hoe lova ao amin'Andriamanitra izay a raha eo anivon'ny tontolo mpiainantsika amin'ny andavanandro raha resaka lova ny resahana eo anivon'ny ankonana eo anivon'ny fianakaviana eo anivon'ny mpiray tampo a dia tantara be mihitsy zany resaka lova zany tena
ady tsy fakahitana ary olana miafaratra any amin'ny tsy mifandevy maty mihitsy amin'io resaka lova io satria inona ny tena ambadika izay lova izay samy tia azo tombony samy tia azo mihoatra noho ny namany na ny mpiray-tam-po ny tsirairay satria le fiainana efa enjana be fa mafy loatra le fiainantsika eto ambony tany dia mieritreritra ny akamaroan'ny olona hoe any amin'ny anjara lova sisany mba azo amaharana any sisany mba hoe azo antenaina dia hitantsika amin'izany fa tsy sokevitra goavana be zany zavatra zany za kory tsy miteny hoe azalaina ny anjara lovanao any amin'ny ray aman-dreninao azalaina ny anjara lovanao eo nivo ny fianakaviana tsy maninona alaivo ny anjaranao fa nakelina be anjaranao eo ny tena marina ry havana tsy miankina amin'ny lovanao eto ambony tany avy any amin'ny ray aman-dreny eo mitohy amin'ny tantaram-piainanao mety fanampinampiny fotsiny angamo zany fa raha izany ny tena ho atenaitsika raha izany ny tena hoe andranoraitsika ary tsy misy akoatran'izay dia malahelo am'laza aminao fa tsy dia ho lasa lavitra any amin'izany ianao irariana mba azo tany amin'ny hektara ianao mba ho azonao le tranony ray aman-dreninao tsy olana dolo zany rehetrarehetra any fa raha io no mahatonga anao maloto fo io no mahatonga anao feno valifaty io lova eto ambony tany io dia mety anambe ihany ianao fa ho amin'ny savilin'ny sasany dia tsy asoanao akory zany lova zany zay indrindra namakitsika n'le ten'andriamanitra salamo 4 teo ny andininy voalohany manao hoe an Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy izao rehetra izao sy ny mponina ao aminy fantanina voalohany hovalitsika dia hoe inona ary zany no tokony atao hoe mba afatsika mandray ny anjara lovantsika ao amin'Andriamanitra zay niteboka voalohany no resantsika ndao maka ten'Andriamanitra atao amin'ny Romanina 9 araka nefa fantatrao dia tsy dia tena azo ivalaparana loatra ny fotoanantsika eto amin'ity fahitalavitra ity sombotsombony ihany ny fampianarana azonay zaraina aminao fa arak'izay tratrany fotoana dia ampianatra anao zay makasika an'izay hoe inona ny tokony atao mba hahafahanao mandova an'Andriamanitra na ihany koa hoe mandray ny anjara lovanao ao amin'Andriamanitra Romanina 7 dia ny andininy 17 toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy ary ao tsara ary raha zanaka dia mpandova eny Romanina 7 azafady dia ny andininy 17 naran'i Jesosy no makina ny teny ary raha zanaka dia mpandova eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa raha miara-miaritra aminy isika koa raha miara-miaritra aminy isika dia mba hiara-manamboninahitra aminy ihany koa tenin'Andriamanitra efa entsika foana zany teny zany ary tsy haiko na hoe takatsika zanak'Andriamanitra ve takatsika kristianina ve ny lanjany zany tenin'Andriamanitra zany fa ole tenin'Andriamanitra hoe ary raha zanaka isika ozy izy dia mpandova zany hoe ny zanaka zany no mandova zanak'Andriamanitra ny resahany eto zanak'Andriamanitra naterak'Andriamanitra mazava ho azy efa nisy fotoana nampianatra momba an'izay hoe ohatry ny ahoana tokony atao mba hahatonga anao tena hatsapa hoe naterak'Andriamanitra raha ny Jaonina 1:1 dia misy tenin'Andriamanitra manao hoe fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay meno ny anarany dia ahoana ozy ny baiboly dia ireo ozy izy n'olona tsy nateraky ny ra tsy nateraky ny sitrapony nofo na ina ihany koa na ny sitrapon'ny olona fa naterak'Andriamanitra ianao zany mila mahazo antoka mihitsy fa tena zanak'Andriamanitra ianao indraindray nefa na dia izay karazana zotra makany amin'ny mahazanak'Andriamanitra izay mety tsy takatry ny sasatsasany mety misy ihany nefa zokonjokony ara-panahy mba efa elaela nanompoana an'Andriamanitra dia mahatakatra an'izany dia mety hiteny manao hoe zany ve pasteur dia tsy azo ny sasany fa misy tsy mahazo an'izany dia izay indrindra no amerenana ny tenin'Andriamanitra takan'izao ny fampianarana takan'izao mba haninona mba atonga anao mitombo fahalalana matakajavatra tsara miaraka amin'Andriamanitra veriko le mandeha le fanontaniana hoe inona ary zany ny tokony atao indray
mba tonga anao zanak'Andriamanitra. Mazava ho azy mila raisinao le tenin'Andriamanitra. Zay ny resanao amin'ny jaona toko voalohany io. Tamin'ny voalohany teny de tao amin'Andriamanitra, ary ny teny de ary ny teny de Andriamanitra, ary ny teny de tonga nofoka nonona tamintsika. Tenin'Andriamanitra ny resana amin'io de tsy iza fa Jesosy. Amin'ny fotoana raisinao le teny fahamarinana, lay teny tsy misy klema, ka iainanao zay, ivelomanao. Araka volazan'ny Petera voalohany toko voalohany 2:20. Ao anao zany ten'Andriamanitra. Ny ten'Andriamanitra manao hoe fefa teraka indray ianareo, tsy tamin'ny vo mety olo fa tamin'ny vo tsy mety olo. De ny tenin'Andriamanitra zay sady velona no maritra mandrakizay. Amin'ny fotoana ovain'io tenin'Andriamanitra io ny maha-izy anao, ny natioranao, ny maha-olombelona anao, le nao nateraky ny ray aman-dreninao, nandova ny raha ny ray aman-dreninao. Rehefa miresaka tsika ndraindray ka ohatrany tsy azo azontsika fiainantsika de oziny sasany, oziny zanaka sasany amin'ny ray aman-dreny, nga mo sitraponay ny tonga teto ambonin'ny tany, sitraponareo. Te hanilika izy amin'iny hoe fa maninony zay no navela izy teto ambonin'ny tany, fa maninony zay no lasa farafijaliana ohatran'izao, miaina amin'ny fahantrana, miaina ao anatin'ny tsy fananana na inona na inona. Ny tiana tongavana de zao, raha netany fiainana tsy niteny am'izay am'le ray aman-dreny izy. Ekena fa isika rehetra de niara-nandova fiainana tamin'ny ray aman-dreny avokoa, nateraky ny raha ny ray aman-dreny tsika, nateraky ny nofo isika, nateraky ny sitrapony nofo isika. Fa amin'ny fotoana ianao manaiky ovain'ny ten'Andriamanitra tahaka an'izao ten'Andriamanitra zaraiko aminao zao, atrany anatin'ny fisainanao, atrany anatin'ny fonao, atrany anaty fanahinao, avelanao iditra le ten'Andriamanitra, de io ten'Andriamanitra io manovanao. Eo ianao no atsoina hoe zanak'Andriamanitra. Misy hery tafiditra ao anatinao, tonga zanak'Andriamanitra ianao. De raha toy izantsika le fampianarana de zao, in'ilay lehilahy sy vehivavy mahatsapa ho tena zanak'Andriamanitra iny no mandova an'Andriamanitra. Ianao anie zany mandova an'Andriamanitra ary prailova am' Jesosy Kristy, satria Jesosy Kristy le ambara ny ten'Andriamanitra fa zanak'alahy tokan'Andriamanitra. Izasenao koa nefa atsoina hoe zanak'Andriamanitra. Raha zavaina zany Jesosy zany zokoko sady zokonao, tsika zany zanrina, ka raha samy piraitam-po amin'Andriamanitra isika, mazava ho azy fa mandova an'Andriamanitra. Aiza ho aiza indray ry le zavatra olovaina, an Jehova mitany sy izay rehetra eo aminy, an Jehova Amerika ray manontolo, an Jehova Azia, kontinantany Azia ray manontolo, Eropa, Afrika, rehetrarehetra, Madagaskar, lay nosy kely miendrika tongotra kavy, an Jehova io, an Jehova mitany sy izay rehetra eo amin'ny mponina sy izao rehetra izao. De ohatry ny ahoana ry havana no abetsaky ny lovantsika ao amin'Andriamanitra raha tena zanany marina tika. Dikan'izany tsy destination anao ny manitra, tsy voateny ro anao zany fahantrany zany, tsy lahatra ho anao ry havana, zany hoe tsy manana ninninina fa diranovana, tsy manan-kaniko hoanina. Tsy tokony ho zany ny fiainantsika. Ary eo ny mateboka lehibe an'ity fampianarana androany ity, satria dia ny akamaroan'ny fianakaviana na ny kristianina na ny tsy kristianina de ao anaty fahasahiranana am'izao tsika miteny zao, ao anatina tsy fahampiana ara-bolo, ao anatina fitototona mirotoroto hoe tsy ero, tena kivy valaketraka mihitsy hoe aiza tany ale, iza no amelona, iza no anohana, iza ny amatsy, ary mitady an'izany daholy ny olona maro am'izao tsika miteny zao. Ry havana malala, te hampahery anao raha tsapanao ny tena mahazanak'Andriamanitra anao ary iainanao zany, de tadidio ty fa manandova be dehibe tsy tambo isaina ianao, manandova be dehibe tsy tambo isaina ianao. Ary zay no nytenen'ny Davida ao amin'ny Salamo 140. Dao ny mba vadikitsika ny baiboly, Salamo 140. Ahoana ozy izy Davida, eo amin'ny andininy 5 sy ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova no anjara lovako sy kapokako, ianao no mampaharitra ny anjarako. Ny voafaritra ho anjarako de ny eo amin'ny tany mahafinaritra eny manandova tsara aho. Mba jereo anie ny fiainan'i Davida ry havany, na isika rehetra zao ve tsy mba maniry ny fiainany zany Davida mpanompon'Andriamanitra zany, maniry an'izany tsika, mangetaeta an'izany tsika, hoe
mpiandrony ve ny aingany de lasa mpanjaka ny afarany fa ohatry ny ahoana loatra zany planin'Andriamanitra zany fa maninona misy olona any amin'ny farany ambany de avy eo ampiakarina any amin'ny farany ambony satria tsapany Davida fa zanak'Andriamanitra izy ary izy koa de ny hirahirany mihitsy Jehova ny anjara lovako sy kapokako. Tsika io rehefa miresaka kapoka tsy le kapoka ambary ao an-trano ny resaka fa miresaka kapoka zay tsika de tsy maintsy io asa mandraraha tsika io ny resaka ao anatin'izay kapoka zay. Rehefa tsy mandeha zay le asa teo ianao tena tapaka tanteraka le kapoka tena tsy tsony e raha ohatra hoe rava ny asanao teo ianao manao tena tsisy raha tsy mandeha ny kapoka tsy araka ny tokony ho izy mihitsy ny zavatra rehetra satria kapokanao de io asa io zay ny fomba fitserintsika fa ny any Davida tompoko Jehova ny azy ny kapokany. Eritreretinao hoe zany Jehova zany ve mbola mety antra anazy eny tany zay rehetra eo aminy ary zay tiany atao io zay tiany asandratra de asandrany zay tiany ahetriny de ahetriny. Izy mampanankarena ozy izy any amin'ny bokin'ny Samuel zay izy koa mampantra izy mampietry izy manandratra izy mahay mamelona izy mahay mamono faefana rehetra eo ampelantanany ohatry ny ahoana ry havana ny tombotsoa raha iainantsika zany mahazanak'Andriamanitra antsika izany. Tia paherenao ataovy azonao antoka mihitsy aloha amin'ity maraina ity na amin'izao arivo zao fa zanak'Andriamanitra ianao, zanak'Andriamanitra naterak'Andriamanitra ianao. Fa na de tsy hitalao ary ianao hoe Andriamanitra ta io Andriamanitra ambino Andriamanitra sokafo na tsy teny an'izany ary ianao nefa ianao mananantoka fa zanak'Andriamanitra lasa lavitra ianao mamiratra ianao. Mahalala tantara maro tantarana mpanompon'Andriamanitra maro zay tena azo lazaina hoe raha ny olona nandinika amin'ny fiainany tany am-piandohana de hoe mba ho possible ihany ve ny alasa lavitra n'ity mpanompon'Andriamanitra ity. Anisan'izany ohatra Docteur Inguso zay manana fiangonana ngeza be any Koreany. Tena eritreretonareo fa any anaty lakavy any anaty debara moa zany any no mipetraka zany hoe tsy mipetraka amina trano normala fa ry ambany totohatra ry de ny ilafiana de boritra nefa izy mpanompon'Andriamanitra na de bisikileta ray aza tsy nananany hanina hoanina de davina isanandro izy amin'io marary ny aretana. Misy fotoana izy zany tsy haiko natany amin'ny avokavony moa izy zay le narary de misy fotoana mandoray efa saiky maty aretina ny anatin'ny vatany ihany de manao hémorragie de ialany ainy ny mezan'ny olona mampanompon'Andriamanitra azy azoazonao sary an-tsaina angamba mety endrikendriky zany olona zany mipetraka any ambany lakavy de tsady tsy manan-kaniko hoanina fijaliana ny ainana fa amin'izao tsika miteny zao nefany de ny fiangonana no azo lazaina hoe ngeza indrindra manerina an'izao tontolo zao akoatran'izay nanorina taty aoriana. Io fiangonana io natsony hoe mega church zany hoe fiangonana goavana ngeza ary mipino ao aminy tompo de tsy mba manaliny ohatra mipino andeha ataoko hoe aty amin'ny fiangonana aty Afrika ohatra de misy pino ao manalinalina fa ny azy amanetsinetsiny tompoko mpivavaka ao aminy amanetsiny ary ministera misy azy de tsy misy problème arabolana de kely azy satria na ny antony fantany fa zanak'Andriamanitra izy fantany fa mandova be izy ao amin'Andriamanitra. Io ianao io ne tena manana lova be dehibe fa ndraindray mory havana tsy haitsika ny tokony atao mba azahoana an'le lova, tsy haitsika ny zavatra tokony atao mba hiainana amin'izany lova ao amin'Andriamanitra zany. Fanontaniana mipetraka de zao ina ihany koa tokony atao mba hatonga an'izay fandovana izay. Ndao vakitsika ny Romanina toko fa efatra, Romanina toko fa efatra de eo amin'ny andininy fa efatra ambin'ny folo de dingantsika amin'ny andininy fa enina ambin'ny folo ny anaran' Jesosy. Eo amin'ny andininy fa telo ambin'ny folo andininy fa telo ambin'ny folo, andininy fa efatra ambin'ny folo de avy eo andininy fa enina ambin'ny folo anaran' Jesosy. Fa tsy lalàna fa fahamarinana amin'ny finoana no nazahoany Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandova izao tontolo zao izy. Finoana ozy izy no nandovany Abrahama izao tontolo zao.
10 fa raha izay avy amin'ny lalàna ny mpandova dia efa foana ny finoana ary efa tsinotsinona ny teny fikasana. 10 koa finoana no andovana mba ho araka ny fahasoavana ato ny teny fikasana ho an'ny taranaka rehetra, tsy ho an'izay amin'ny lalàna ihany fa ho an'izay amin'ny finoany Abrahama ihany koa, dia ilay razantsika rehetra. Ao nozy ny baiboly miresaka lalàna izy eto sy ny finoany, tsy lalàna ozy izy no andovana fa fahamarinana avy amin'ny finoana. Ary zay inona tonga ny Abrahama sy ny taranany mpandova izao rehetra zao ary fitahina ho an'izao tontolo zao sy ny firenena rehetra. Izy eny no menana izany teny zany manao hoe aminao ry Abrahama no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Zava-dehibe zany. Dikan'izany raha ny fananany Abrahama tompoko no refesina tsy voarefy zany. Manana karena tena tsy takatra ny saina. Ary zay ny tena nampararirary ny fony satria nisy fotoana izy tamin'izy mbola tsy niteraka dia tena ny zavatra nampihotanotana ny fony dia hoe Andriamanitro iza reny andovany reto lova be reto hoe mpanampiko ato trano ve, Eliezera avy any Damaskosy ve. Dia ho Jehovah ny resaka taminy any amin'ny Genesis 5:10 tsy andovanao zany fa zay ateraka ny kibonao ihany no andovanao. Andao ianao mba mivoaka kely eo tokotany hoe dia netiny Jehovah eo avelan'ilay izy. Dia ho Jehovah mane mba jereo kely lanitra dia isan-kitana fa raha mahisa azy ianao ho tahaka ny reniny taranakao. Dia ho baiboly manao hoe dia nino an'izany Abrahama ary ny saina ho fahamarinany zany. Ry havana malala ny zavatra toriana aminao io ve mba inonao. Fa eo amin'ny 10 amin'ilay Romanina 4:7 ny baiboly hoe finoana no andovana zay te andova ry havana ny amin'ny fitahina rehetra ao amin'Andriamanitra, ny fitahina sy ny fahasoavana rehetra ao amin'ny Jesosy Kristy, dia finoana no ilaina ahafahana mandova. Zany hoe raha androany zany ianao ka miakatra ny finoanao nataon'izao fampianarana zao sy izao tenin'Andriamanitra zaraiko aminao zao, dia iteny azadino andova ianao, andova fitahina ianao, andova fahasitranana ianao, andova zavatra maro ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, ary ny zavatra rehetra ry havana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra misy azy. Finoana ny ilaina. Raha mba azonao tenenina kely le namanao dia teneno izy manao hoe finoana ny ahafahana mandova hoe. Asan'ny apôstôly 2:2 ho jerentsika misimisy zay finoana zay rehefa avy eo fatao mba jerentsika aloha ny asan'ny apôstôly 2:20 2:20 dia amin'ny 2:7 misy fotoana mba ilaina fantatry daholo tony ten'Andriamanitra zay fampisarako aminao tony mba tsy ho tompotrano miony ianao amin'ny fitahin'Andriamanitra. Zao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy, ary ankehitriny izao manolotra anareo ho amin'Andriamanitra sy ho amin'ny tenin'ny fahasoavany izay mahay mampandroso sy manome lova ho anareo eo amin'izay rehetra no hamasininy. Hatreo eto dia Paoly apôstôly no miresaka ny amin'ny mpino tany amina faritra anankiray izay nandehanany. Rehefa vakina ny soramandry dia ny mpino tany Efesosy ny resahany, dia natolo no an'Andriamanitra ireo mpino ireo mba handray ny tenin'ny fahasoavana. Dia honozy baiboly iny teny fahasoavana iny mampandroso an'izy ireo amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra ary mba ahafahany mandray ny anjara lova ho an'izay no hamasinina. Zany hoe ho an'ireo olona no hamasinina natokana manokana dikan'izany, ny atao hoe masina dia hoe voatokana. Dia ho an'izay olona efa no hamasinina izay niala tamin'ny fanaon'izao tontolo zao sy ny fahavetavetana sy ny fahotana tany anivon'izao tontolo zao ka tonga olon'Andriamanitra, dia ireny olo ireny no mandray ny anjara lova. Ahoana ozy izy ny Jaonina 7:7 manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Mbola tenin'Andriamanitra ihany koa no manamasina. Ny raha Jesosy araka ny resana atao anatin'ny fitariana teo no manamasina antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, ho afaka amin'ny fahotana, ho afaka amin'ny fahalotona, fieritreretana maloto. Dia rehefa amin'ny fotoana no hamasinina ianao dia afaka mandray ny anjara lovanao ihany koa. Dikan'izay zany ho an'ny tsy manam-pamasinana tsy afaka handray ny anjara lovany mihitsy ao amin'Andriamanitra. Raha mpivavaka izy nefa mila lao fahavetavetana, miaina amin'ny fijangajangana, mangalatra any amin'ny orinasa alehany ihany, tsy mitsahatra amin'ny lainga fa feno lainga amin'ny fiainany ray manontolo. Ary hoy ny olona mifanena aminy hoe aleo mihitsy mifanena mpamosavy zay mifanena amin'ity olona ity ny amin'ny laingany. Dia enonareo ty
tsy mba manana anjara lova amin'Andriamanitra ny olona tahaka an'izany, fa ny olona no amasinina no manana an'izay anjara lova ao amin'Andriamanitra izay. Ndao ary mba hojerentsika hoe finoana manao ahoana ary no fahana misitona ny anjara lova. Tsy resaka famasinana aloha tsika androany, hojerentsika izay ny fotoana manaraka, fa ndao aloha mba hojerentsika hoe finoana manao ahoana no ahafahantsika mandray sy misitona ny anjara lovantsika. Teboka faharoa zay a de faranako ny toriteny sy ny fampianarana. Zao mantsy milohan'ny tena idirako anaty fanazavana de zao, tsika rehetrarehetra io samy laza azy mino daholo. Raha andeha zao an-tany atsika ato anatin'ny tokantrano hoe ianao ve mino fa manasitrana anao Jesosy, de tsisy teny mihitsy hoe tsy mino a, tsisy teny an'izany. Fa afaka tenenina mivavy hoe mino a, fa ny tena mariny tena iainanao ve le finoana, satria ny finoana no andovana araka ny resakontsika teo. Finoana no natonga ny Abrahama nandova ny teny fikasana. Tsika io ve mba tena mivelona amin'ny teny fikasan'Andriamanitra, tena miaina amin'ny teny fikasan'Andriamanitra, sa miaina ao anatin'ny atsembohan-tavatsika tsika, miaina ao anatin'ny fitototoana sy ny firotorotono, ny fiezana andro manalina vao mba mihinana kely sakafo tapakibo, fa tsy zany ry havana ny anjara lovantsika amin'Andriamanitra. Fa ianarantsika le izy androany. Romanina toko efatra miverina kely tsika amin'le Romanina de ny andininy fa 7:10. Jerentsika mihitsy hoe ohatry ny ahoana nidinga ny finoany Abrahama, fa raha nananao zany finoany zany de iova mihitsy ny zavatra rehetra, ary tsy olanao anao zany resaka sakafo zany, tsy olanao anao zany resaka hoe fitahiana ara-boly zany, tsy olanao anao zany resaka hoe fahasalamana zany, tsy olanao anao tsony zany raha nananao ty finoany Abrahama ity. Ary zay no natonga azo natsona hoe rain'ny mino, de zay rehetra mino de taranaky Abrahama. Ahoana ny ambaran'ny ten'Andriamanitra? Romanina toko efatra andiny 7:10. Amin'ny anaran'i Jesosy, araka ny voasoratra hoe nataoko rainy ny firenena maro ianao. Misy verset eo manao hoe ao amin'ny Genesis toko 7:10 andininy 5. Jehova zany no niteny tamin'ny Abrahama hoe nataoko rainy ny firenena maro ianao. Toyany teo anatrihan'izay ninony de Andriamanitra zay mamelona maty sy miantsony tsy misy ho toy ny misy. Atreo ny teny tonga tamin'ny Abrahama de hoe ho tonga rainy firenena maro izy, ohatry ny ahoana ny taranany taka ny kitany eny amin'ny lanitra. Toy Jehova, raha mahisany isan'ny kitany ianao de voisanao ny isan'ny taranakao. Tsy possible ry avana ho voisantsika zany isan'ny kitany, fa na manisa ary ianao de ifangaro foana io. Voafolo toa de efa mifangaro, 20 de efa mifangaro, satria be de be ny andian-kitana. Ary ny andian-kitana be de be tsy tambo isainy reny natsona hoe galaxie. Zay fahaiza manao n'Andriamanitra zany, ary fahendren'Andriamanitra ry havana, zay tsy ho voisan'ny olombelona mihitsy. Ary na de efa tena azo lazaina hoe manara-penitra ara ny fandroson'ny teknôlôjia ary miakatra hatrany hatrany fahaizan'olombelona, tsy voisanao zany ny kitana, tsy voisanao. De hoy Andriamanitra hoe ho tahaky zany ny taranakao ry Abrahama, nataoko rainy firenena maro ianao. Izy nefa tamin'io fotoana io mbola tsy niteraka, tsy mbola nanananaka izy. Tamin'io fotoana io mbola izy samy rery ekena ihany, fa ny fotoana izy niaraka tamin'ny Agara, fampianarana efa nandeha zany, fa tsy zay le planin'Andriamanitra, tsy planin'Andriamanitra zay, fa hevitra ranofo ny ainga avy ao amin'ny Sara, de tafalatsaka koa i Abrahama. Fa Andriamanitra tena nyteny mihitsy hoe avy amin'ny Sara no isaina zay taranaka ho an'i Abrahama, avy amin'ny Sara. Dinona ny zavatra misy hoy ny Baiboly, rehefa miteny tamin'ny Andriamanitra hoe ho tonga rainy firenena maro ianao, de zao ninony izay tenin'Andriamanitra izay. De honozy ny Baiboly teo anatrihan'izay ninony de Andriamanitra zay mahay mamelona maty ary miantsony tsy misy ho toy ny misy. Hitantsika amin'izany ny fanontaniam-petraka ihany koa de hoe ohatry ny ahoana ny Andriamanitra inonao? Andriamanitra ohatry ny ahoana no inonao? Andriamanitra mahavita zavatra ohatry ny ahoana? Fa sao de Andriamanitra tsy de mahay manao zavatra no inonao? Andray feratsika noho ny tsy finoatsika andray ny falebiazan'Andriamanitra. Ary zany no olana amin'ny kristianina maro milaza azy ho mpino, milaza azy ho mpivavaka, fa rehefa tena jerena ny finoana tsy mipetraka araky ny tenin'Andriamanitra. Fa ny Abrahama de zao Andriamanitra mamelona maty no ninony, Andriamanitra mahay miantsony tsy misy ho toy ny misy. Ienjana zany ry havana, zany ny zavatra tao anatin'ny Abrahama, finonona goavana be ohatry zany. Eo amin'ny 9:20
voalohany zay a ny Andriamanitra ny nono loto dia Andriamanitra goavana be mahay mamelona amin'ny maty mahay miantsony tsy misy ho toy ny misy tamin'ny voalohany eny amin'ny Genesis toko voalohany aizina ny tambon'ny lalina ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambon'ny rano tsy nisy fahazavana teo fa ny antsony tsy misy Andriamanitra ho toy ny misy zava-dehibe ry havana zany ho an'izay mahataka zavatra tsara ary mahay mandray an'izany afatra zany zay zavatra tsy misy eo tokantranonao ka raha inonao fa ny Andriamanitra mahay mampisy ny tsy misy ary mahay miantsony tsy misy ho toy ny misy dia afaka miteny ianao androany dia afaka mibaiko ny tsy misy ho toy ny misy ianao io zavatra tsy misy eo anatin'ny tokantranonao io azonao baikony io ry havana azonao baikony io zany ny atao hoe zanak'Andriamanitra zanak'Andriamanitra ny ry havana ny zanaka ny manam-pahefana ao anatin'ny tokantrano ny tena zanaka atao dia afaka manokatra frizidera fa tsy voatery ny tomamy foana zanaka mbola kely zany ary na dia atao aza hoe mpandova ny zanaka anankiray fa mbola zazy izy dia tsy hafanompo mpanompo zany ny voalazan'ny ten'Andriamanitra fa ho an'ny zanaka efa matotra rehefa lehibe to dia afaka manokatra frizidera dia afaka makao izy ohatra hoe ronono afaka makao izy yaourta afaka makao zavatra ao satria zanaka izy raha misy mofo mipetraka ambony latabatra tsy voatery mitomany izy tsy voatery mitaraina izy fa to dia raisiny le mofo teo hoanina ary raha sendra misy manontany izy rehefa avy eo izy aninana le mofo teto zaozy izy ary raha tena rainy marina ny ao anatin'ny tokantranonao sy reniny dia tsy hiteny azy mafy hoe fananinona no hoaninao mofo fa satria fatany fa zanaka izy ananan'izay zo zay ananan'izay zo zay ianoka an'izay fananany ray aman-dreniny toy any 20 mianatra an'le dingan'ny finoany Abraham tsika dia eo nao ny refesanao hoe aiza ho aiza ny finoanao ahoana volazan'ny ten'Andriamanitra ary na dia efa tsy nisy nanantenana azy dia nanantena ihany izy kanilo mba ho rain'ny firenena maro araka ny voasoratra hoe ho tahaka izany ny taranakao teboka voalohany teo aloha dia hoe goavana be ny Andriamanitra ny nono mahay mamelona amin'ny maty mahay miantsony tsy misy ho toy ny misy fa eo amin'ilay faharoa ny ray dia zao i Abrahama nefa tsy nisy nantenaina intsony ny vadiny ene efa 90 taona izy efa mananiky ny 100 taonany ahoana moa ry havana mbola iterahana amin'izany efa tsy possible intsony ny vatana ray manontolo mihitsy no efa antitra ary na ny atoko aza angamba efa mila tsy ho zaka ntsony efa manomboka mitondra tea am'izao tsika miteny zao raha ne vao 50 dia efa vizana ny akamaroan'ny olona mananiky ny 80 moa dia efa tonga daholo ny aretina rehetra rehetra hatrany atapindokatra hatrany apalady fa i Abrahama mananiky ny 100 taona tsisy natenaina ntsony raha matoa efa menopause efa antsahajaza 5 dia efa tsy afaka miteraka ntsony ny vehivavy zay ny lalàna maha-olombelona zay ny nandrafetan'Andriamanitra ny vatany vehivavy hoe vao tonga ny 45 vao tonga ny 5 taona tsy afaka manantena zanaka ntsony sarany efa 90 latsaka ahoana ry havana mbola anatenana zanaka amin'izany mora ny resaka an'izany hoe Andriamanitra mahay mampisany tsy misy fa raha ianao 90 taona anao anatena zanaka dia sarotra ihany ry havana sarotra tsy mora zany finoany Abraham zany tsisy atenaina ntsony vao mijery ny ramatoa izy dia efa ramatoa vizana no hitany ao an-trano hoe manahoana ry niainy tsisy raha tsisy ninina ny kibo azy efa mikorotra efa miforiporitra daholo niny amin'ny parti an-kibo ahoana ny terahana amin'izany fa na dia tsy nisy nantenaina azy izy dia mbola nanantena ihany mba hanananao ve zany endriky ny finono zany kalitahoana finoany Abraham zany ary nasaraza ny fotoana efa tsy nintsony rehefa tonga ny iraky Jehova ao amin'ny Genesis 20 nilaza tamin'ny Abrahama mana hoe raha avy ny taona toy izao hiteraka sara vadinao dia mesara satria tsy possible ntsony bebe ve hiteraka ntsony meme izy tao ambadiky n'ilay tao mbola anananaka ihany ve dia mbola hiteraka ve tompoko lahy ny antsony any Abrahama hoe tsy vitany raha tompoko lahy ntsony zany zako moa ty tompoko vavy enjany zany fa ianonareo ty rehefa Andriamanitra miteny ka inonao ary mbola samy mijoro ihany ianao anatenana dia tsisy atenaina azy wow iova ny fiainanao ry havana iova ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao ary zany zavatra zany mila ananantsika tsisy atenaina ntsony ve ho tokantranao vadinao ve tsy dia misy atenaina ntsony satria voaroaka tamin'ny asa
ianao reny mpianakaviana koa mety nanana varotra kely de lany koa masoka reny tsisy ninona tsova fampijerijery tsisy nareo mianakavy ao trano inona anaka ny atao ahoana dada inona ny atao rangako mofokivo tsy hitako tsony reneny verihevitra fa eo amin'iny fotoana mahaverihevitra anao iny mbola vitanao ve mino an'izao tenin'Andriamanitra azaraiko aminao zao fa raha in'Andriamanitra napanananaka ny Sara ary mbola nampifaly azy any amin'ny 70 taonany vitan'Andriamanitra manova amin'ny fiainanao zany ny ilaina riavana amin'izao vanim-potoana sarotra izao finoana no ilaina tsy fizirizirina amin'ny anaram-piangonana hoe za de zao iringiriny ny amin'ny toerana misy de zao tena toeram-boninahitra za de solom-pitandrina za de diakona za de loha olona za de dekona za de inona ihany koa tsy haiko tsony dorkasy sampanatanora ilaina ny ianao mandray andraikitra fa tsy etikety riavana tsy zany ny ilaina amina vanim-potoana tahaka an'izao maro any ankivy am'izao tsika miteny zao hoe maro miketraka am'izao tsika miteny zao maro miverihevitra te hitady olona mba hanampy azy fa raha vitanao no mana tenan'Andriamanitra ao aminatinao io tsisy atenaina io de hoy Andriamanitra manao hoe ity fianakaviany ty mendrika ho tahina ity ankonany ty mendrika ho asandratra mendrika anaovana fagagana ny fiarahamonina tompo tsy nintsony hoe i Abrahama sy Sara mbola hiteraka fa inonareo ty raha somary apiko kely zay fanazavana zay novainy langaziny novainy Jehovah aloha ny anarana le ray avo Abrahama novainy hoe Abrahama ray mino ray maro azafady de i Saray zay ny anarany Sara tamin'ny voalohany novaina hoe Sara zany hoe zanak'andriny ny zanaka amin'io tsy misy Ismaely efa lasa fa mifampiantso izy mivady ao an-trano aizy princesse teo zanak'andrina de hoy indray princesse miantso any i Abrahama manao hoe aray za ray maro tsisy zaza ao an-trano na ray ary tsisy mitomany tsisy mangataka gote tsisy niza fa tonga de fa niova ny langaziny izy mivady niova ny fomba fiteniny niova ny hirahira mitao anatin'ny tokantrano fa rehefa zay no inonao de ho tanteraka aminao zay inonao riavana tongava aminao arak'izay inonao volazany ten'Andriamanitra andeha to izantsika andininy 20 inona ny zavatra misy andininy 20 aloha 20 izy teo miditra mifamitelontsika amin'ny kaliten'ny finoany Abrahama narany Jesosy ary satria tsy mba nalemy finoana izy de nihevitra amin'ny tena zay efa ohatra amin'ny maty satria efa 100 taona izy sy ny fahafatesan-kibony Sara hatreo enonareo tsara hoy ny baiboly ary tsy mba nalemy finoana izy zany hoe misy karazan'olona zany mino fa maninona ny finoany malemy ny finoany mino aye fa mbola ho sitrany nefa nale mamoaka an'le teny azy mbola milofika ihany ny lohany mino venao fa mbola ody mivadinao i Bertin mino aye mino fa izy ane koa efa nanambady sy efa niteraka any malemy ny finoanao tsy zany ny atao hoe mino ry havana i Abrahama zany tsy nalemy finoana ka rehefa tsy malemy ny finoanao mazava ho azy fa matanjaka zany mazava ho azy matanjaka ny finoanao amin'ity maraina ity na am'izao arivarivo zao mila manana finoana matanjaka ianao raha teo tafavoaka imbetsaka ny naveriny ray aman-dreny ary mpanahy pasteur ery na randriany malala ty teny ty na ianao ambadiky ty Kristy ozy izy vita tanteraka ny aminao ray zay na ianao ity Kristy no totohatra ekaranao makany amin'ny voninahitra riavana aiza ho aiza am'izay no toerana isy ianao amin'ny fotoana malemy ny finoanao de ho raraka ianao de ho potika amin'ny fiainanao de ho ataon'ny olona fimezana aiza le mpivavaka teto amin'ny tanàny miorakoraka hoe Andriamanitra hony mahagaga Andriamanitra hony mahizavatra aiza zay fiainanareo olona tsy hainy gentlisy ianao amin'ny fotoana malemy ny finoana anananao fa ny an'ny Abrahama tsy nalemy ny finoana efa 100 taona izy fa tsy zany no nijereny tsy le fa 100 taonany tsy le fa 70 taonany Sara zay fa maty tanteraka ny kibony tsy hoe maty ahoana moa zany tiana resana fa tsy afaka mito hoe zaza tsony tsy mety tsony le trano zaza efa mangatsika efa mikaikona zany rehetrarehetra zany mety ho fitrangany daholo fa tsy nijery an'izany Abrahama tsy nijery hoe manahoana ny trano andao aloha atao ekon tsady tsisy mpanao eko koa tam'izany fa zao ihany ny tao an-tsain'ny Abrahama mila matanjaka ny finoana
zava-dehibe zany ry havana. Andao hijerentsika manaraka andininy faharoapolo kalitao ny finoany Abrahama zany a, zany nitanjaky ny finoany Abrahama, ndininy faharoapolo. Ary tsy nianaanany amin'ny teny fikasan'Andriamanitra amin'ny tsy finoana izy fa nampahirezany finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra atreo. Tsy nianaana ihany keo. Ny olantsika nery lasanabavy sady mino ihany mianaany, sady mino ihany tena ho tanteraka ve zany ihany tena le izy aloha enjana be ohatrany enjana be io aretana io a, fa ny entoanay zao matin'io aretana io a, de sady miana any ohatra zany. Ka raha misy solitra aretina nahazo ny entoanao anatinao ka fotoana ianao miana any de nahazo ny entoanao tsy maintsy ahazo anao. Fa fotoana ianao tsy miana any, manana kalitao ny finoana tsy miana any, de zay rezultat hitany Abrahama ho hitanao ihany koa zany. Faranako sady ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny andininy faraka amby roapolo ao anao baiboly naran Jesosy. Ary natoky indrindra izy fa izay nolazainy de hainy atao. Zany assurance zany tompoko mila anananao, natoky indrindra izy fa zay nolazaina Andriamanitra de hainy atao. Zava-dehibe ry havana zany. Raha ainao tsara manaraka an'ireo dingana anankidimy izy teo a, anankidimy izy teo. Voalohany aloha le Andriamanitra ninono mihitsy no Andriamanitra goavana be, mahay mamelona amin'ny maty sady miantsony tsy misy ho toy ny misy. Ina ihany koa na de tsy nisy nantenaina azy izy eo amin'ny teboka faharoa de mbola nanantena ihany, de tonga ray ny mino izy. Eo amin'ny fahatelo tsy nalemy finoana izy, ka rehefa tsy malemy finonao de matanjaka mazava ho azy. Eo amin'ny faefatra tsy niana any izy, zay neny nampiletika amin'ny Petera. Petera nery olona nandeha teny ambony rano e, ao Mateo 4:20 fa zao ny hafarany vao nandeha teny ambony rano ka nijery olana, nijery ny tafio-drivotra, tonga de niletika. O Jesosy, ry kely finoana nahoana miana any ianao. Zany hoe ny olona kely finoana tompoko no miana any, fa ho an'ny olona lehibe ny finoana ao anatiny tsy misy fiananany, tsy misy fisalasalana na de kely aza ao anatiny, tsy misy fisalasalana ao anatiny na de kely aza. Raha inonao zany tenin'Andriamanitra zany tompoko, iova amin'ny fiainanao. Eo amin'ny fadimy de inona ny zavatra misy, natoky indrindra izy. Vonina venao atoky an'Andriamanitra ny am'izay lazainy ary tsy hozongozona am'izany, anana assurance goavanao anatinao. Ny resultat de zao, tonga Isaka, nandova taranaka izy, tonga le taranaka zay andova fitahina. Ary tsy Abrahama ihany ny fitahina ao amin'ny firenena rehetra, fa Isaka ihany koa de natao fitahina ho an'ny firenena rehetra. Amin'ny taranaka ao nitahina amin'ny firenena rehetra o Jehova. Ry havana malala, raha ho alavainy, raha mbola tohizina izany fampianarana zany de mbola afaka tohizana lava be mihitsy, ary isy fotoana mbola iverenantsika amin'izay sehatry ny finoana zay. Fa zay te andova rehetra androany, mila manana finoana matanjaka ianao, arahinao tsara mandray an'izany tenin'Andriamanitra zany. Teo baiboly finoana de avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny de avy amin'ny tenin'i Kristy. Tompo ane hitanao a, amany olanao ane izy a, anasitrana ny aretinao ane izy a, ny zavatra mila anananao fotsiny de mila manana finoana matanjaka ianao, ary mila manana finoana lehibe. Fa raha nananao reo, ny olana rehetra eo alohanao ivamora ho azy. Tsangantsika tompoko a, saotra an'Andriamanitra any amin'izay fampianarana androany zay zay inoko fa nakasika ny fonao a. Asandrato ny tanao de mitenena ny tombo, raha renao velombelona ny tao anatinao, ny dikan'izay ny tombo ny finoanao, tenena ny tombo, misaotra anao aho hoe noho ny amin'ny teninao fa mampiakatra ny finoko, nampatanjaka ny finoko ny teninao mba ahafahako mandray ny anjara lovako. O tompo, misaotra anao zay fa tsara ianao, avy aminao ny teny, avy aminao ny fampianarana, ary tsy misy avy amiko zany na de kely azy. Mankasitraka tompo, zay napetraka ato anatiko de nizaraiko tamin'ny tsiraray avy araka ny fotoana nomenao ato am-pelantanako. Misaotra indrindra tompo fa niraisinao zanakao a, misaotra indrindra tompo fa afaka mampiasa finoko mba afahako mandova fahasalamana, mandova reo fitahina rehetra avy amin'ny Abrahama, satria zay mino de taranaka zany lehilahy zany, izy no nanana modely mpinoana tsara indrindra, ary de tena tiana hiainana ho ampiarina ny fiainana zany Andriamanitra ho voninahitry ny anaranao. Tompo, iseho ny voninahitra ao, mankasitraka tompo, mankasitraka tompo, mankasitraka Jesosy. Toany mafy mba tsy hova lalana, ny finoana atao anatiko mba tsy ho semba andrahoana. Misaotra indrindra Jesosy.
misaotra indrindra Jesosy. no mafiao batsiuvalalana sangatony tananao ny finona izay ananako batsy você mandraona namafa fitsapana miatramiko namafily fitsapana miatramiko ny ainao zay sisa nanako zay sisa nanako no aze sorinamiko manjakiza vavakantsika am'izao fotoana zao a vavaka ao ataontsika dia zao reo zay mbola misalasala amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy mila manana antoka ianao fa tonga zanak'Andriamanitra am'izao maraina izao na am'izao arivariva izao raha azo antoka amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao mazava ho azy mpandovy ianao natao aniza moa ny arena rehetra ao amin'Andriamanitra tsy ho an'ny zanany va vavakantsika hiteny amin'ny tompo manao hoe tompo ho raisiko miteninao androany mba hanova tanteraka ny momba rehetra mba hatonga anana an'ilay natiora amin'ny mahazanak'Andriamanitra zay ny vavaka ao ataontsika iarana amin'ny pasteur ramaro ary ao anatin'izay ihany koa dia zao hiteny amin'ny tompontsika manao hoe tompo tahaka an'ilay kalitao an'ny finoany Abrahama no tiako mba ho kalitao an'ny finoko mba ho endrika ny finoko raha hainao tsara le teboka anankidimy ny resahako teo goavana be ny Andriamanitra ninony mamaelona amin'ny maty mahay miantsony tsy misy ho toy ny misy inona ihany koa maromaro izy teo eo ihany koa le hoe na dia tsisy nantenaina ny mbola nanantena ihany izy zany kalitao zany raha tadidinao ho tanysainao anatin'ity vavaka ity a sandrato ny tananao ataovy amin'ny fonao ny tananao anankiray a vavakantsika miaraka amin'ny pasteur ramaro ndao ary ivavaka antsika amin'izao taona zao Jesosy Kristy tompo indresay Andriamanitra ray masina amin'izao taona satria sapanay Andriamanitra ray masina fa zanakao tokoa izay Andriamanitra raiky malala amin'ity androany ity Andriamanitra zay dia mino Andriamanitra mahazanaka anay Jesosy Kristy tompo dia mpandova tokoa izay Andriamanitra raiky malalako ankehitriny Andriamanitra ray masina indretr'izay mpanomponao Jesosy Kristy tompo amin'ity androany ity Andriamanitra ray masina mandova zay satria zanaka zay Andriamanitra raiky malala anatin'izany rehetra zany Jesosy Kristy tompo ny mpanomponao tsiraray aby ao anatin'ny tokantranao Andriamanitra raiky malala amin'ity androany ity anana finoana matanjaka sady izy hipetraka amin'ity androany ity hoe zanaka izy mandova izy Andriamanitra mandova ny fanambinana avy aminao mandova ihany koa Andriamanitra raiky malala ny fahasoavana avy aminao izy Andriamanitra raiky malala amin'ity an'io ty Andriamanitra ray masina indresy Jesosy Kristy tompo vavaka androany Andriamanitra raiky malala ho tsapanay sahady Andriamanitra zanakao zay mandova ny aviany aminao zay mandova Andriamanitra ny fanambinana mandova fahasoavana mandova ihany koa Andriamanitra raiky malalako ny fahasalamana ihany koa Andriamanitra ray masina satria zanakao zay Andriamanitra ray masina amin'izao taona zao Jesosy Kristy tompo indresay Andriamanitra raiky malala amin'ity an'io ty Andriamanitra ray masina vavaka eto anatrenao zay Jesosy Kristy tompo amin'ity androany ty mbola hivavaka ihantsika amin'izao taona zao raha lasy anabavy amin'ny tompo ho atsika anatin'ny tokantrano ao amin'ity androany ty tena anana finoana ianao atanjaka ny finoanao anatin'izany resany satria zanak'Andriamanitra ianao mila matanjaka ny finoanao androany ho tahaka ny finoany Abrahama ihany koa zay anisany natanjaka indrindra azany natonga azy nandova izany karazana fanambinana maro samihafa mila matanjaka ny finoantsika androany atanjao mihitsy ny finoanao ao anatin'ny tokantranao androany raha lasanabavy amin'ny tompo Jesosy indresay amin'ity androany ity Andriamanitra raiky malala
ataon'izao ny finoanay Jesosy aminy, ataon'izao ny finoanay Andriamanitra ray masina, ataovy manana karazana kalitao finoana matanjaka izay ao anatin'ny tokantrano ao. O Jesosy amin'ity androany ity Andriamanitra, indreto izay mpanomponao Andriamanitra raiky malala, ataovy manana finoana matanjaka izay tsiraray avy Andriamanitra raiky malala ao anatin'izany rehetra an' Jesosy Kristy Tompo. Andriamanitra ray masina, indreto izay Jesosy Kristy Tompo mivavaka aminao androany, ianao rery Andriamanitra no ananana izany finoana matanjaka zany androany. Azay misy matoky fa ny finoana matanjaka nananany Abraham natonga azy Andriamanitra raiky malala afaka nantovy Andriamanitra ray masina ny teny fikesany avy aminao amin'ity androany ity. Andao mbola hivavaka iantsika amin'izao zao, tadidiry ava malalako, rehefa nanana finoana matanjaka i Abrahama dia afaka niaina tao anatin'ny teny fikesan'Andriamanitra izy. Amin'ity androany ity ihany koa ianao anatin'ny tokantrano ao, raha nananao izany finoana matanjaka zany, ny finoana matanjaka nananao androany iantsony tsy misy tonga misy eo amin'ny fiainanao zany, ary anokatra lalana eo amin'ny fiainanao zany. Andao hivavaka atsika amin'izao taona izao. Ny Andriamanitra ray masina, indreto Jesosy Kristy Tompo amin'ity androany ity Andriamanitra raiky malala, ianao mihitsy Jesosy hiasa amin'ny fomba mahagaga anaty Rani finoana wamputuchilia sufitalianate sosi Kristi tsimiu vachamyaniu malani mandrakizai auren mafy tsara ny finoana meo anay le kalitao any finoany Abrahama tompo, finoana matanjaka, finoana lehibe, tsy mianana manoloana ny zava-misy, matoky indrindany amin'izay nilazainao fahainao atao zany. O tiana ianana an'izany kalitao zany tompo, mana-tenana dia tsy misy ho atenaina intsony aza. Mino Andriamanitra zay may mamelona aminaty, Andriamanitra zay miantsony tsy misy ho toy ny misy. Kizaigo da ho asandratsika amin'ny tanatsika, iriko loatra Jesosy hitakanao, iriko loatra Jesosy mitakana, fa ny hoe hivadika, fa ny hoe hivadika de sanatry ofa ianao Jesosy tsy miho fa samyaniho malyani mandrakiza iriko loatra Jesosy nitakanao, betsika farany iriko loatra Jesosy nitakana, ofa niwe hivadika de sanatry ofa ianao Jesosy tsy miho vachamyaniho malyaniho mandrakizaikory. Entovoko no vavaka anakiraitsika mialohan'ny famaranana, dao mangataka amin'ny tompontsika mba hotoanan'Andriamanitra amin'ny fanana. Zao ny azadino raha lasalabavy, raha ny finoana ao anatsika mety ho reraka ihany. Ny apôstôly dia nanana ny fanahany finoana, ary zay no natonga an'izy ireo nino ny zavatra zay nilazain'Andriamanitra taminy. Mba hatonga anao ino zay nampitain'Andriamanitra taminao, mila nananao zay fanahany finoana zay, ary io fanahy masina io mampatanjaka ny finoana ao anatinao, mba ho finoana lehibe, ho finoana matanjaka, mba hatonga anao tsy miozongozona rehefa eo anoloan'ny zava-misy.
io ny riavana tena tsapatsapainy devolo mihitsy ny finoantsika tena testen'ny devolo mihitsy amin'ny zavatra maro alefa ny crise alefa ny tsy fampina alefa ny fampiororon'ny patron alefa ny dolo ty rehetra inona ny tanjony hitsapana ny finoanao fa amin'ny fotoana manohana anao ny fanan'Andriamanitra mifanahany finoana manohana anao ny fanan'Andriamanitra ary mampatanjaka ny finoanao tsy raraka zany ianao gataka ny pasteur André maksaitsika tondra an'izay vavak'izay sandrato ny tananao tsy maninona afaka mivavaka somary mafimafy ianao tsy voatery hoe malemilemy foana koa nefa afaka mivavaka somary mafimafy ianao iteny amin'ny tompo manao hoe iteny amin'ny fanamasina amin'ny atanjao finoko fanamasina omeo an'le fanahany finoana amin'ity maraina ity amin'izao arivariva izao samy mivavaka velaro ny tananao tao ivavaka atsika sandrato ny tananao dia oka tena anana etaeta mihitsy anao amin'izao fotoana izao angataka an'izany herin'ny finoana matanjaka izany toetra ao anatin'ny fonao ao anatin'izao vavaka izao Jesosy Kristy tompo teninao dia milaza manao hoe ny oloko marina dia ho velon'ny finoana fa raha miemitry dia tsy sitraka ny fanahiko ankehitriny izay Andriamanitra rainy tsara indrindra izay nandanitra dia izao mangetaeta ny herin'ny finoana izay hitomba ao anatinay ny herin'ny finoana tsy miovaova hevitra ny herin'ny finoana tsy miverin-dalana tsy manaiky mangatsitsika ny herin'ny finoana tsy azon'ny fahavalo sy ny karazana zavatra mitrangy eto amin'izao tontolo izao nokorontanina nao ampaoriny Jesosy alebiazo ny finoana ao anatinay atanjao ny finoana ao anatinay angatany ny herin'ny finoana matanjaka avy aminao irotsaka ao anatinay meo anehy ny herin'ny finoana anatanjaka ny sainay anamboatra ny fomba fijerinay ndrendre ny fijeriny Jesosy tsy mba mihita fijery ny fandresena tsy mba mahita fijery ao any amin'ny fahombiazana voatra ny fijery ny olona resy foana satria malemy ny finoana ao anatinay osaosa ny finoana ao anatinay saritahotra izahay be fanahina izahay matahotra moafina izay ndrendray ny sento ao anatin'ny tokantrano tafilatsaka ao anaty famoizam-po Jesosy ampitombony ny finoana ao anatinay ampitombony ny herin'ny finoana ao anatinay satria rehefa nitombo ny herin'ny finoana ao anatinay da resany Goliata izahay tahaka ny nombanony Davida na resany Goliata zay nampiroro ny vahoakany Israely fa nisy osotry ny finoana matanjaka tao anatin'izany Davida izany dia resy ny fahavalona dia ngeza raha teo anoloany raha eo alebiazo ny herin'ny finoana ao anatinay ampitombony ny herin'ny finoana ao anatinay zay re manokana reto vahoaka mangetaeta ny vavaka ato anatin'ny tokantrano ezanaiza ny toerana misy ady Jesosy oka hisy herin'ny finoana mahery vaika herin'ny finoana matanjaka ho velominao ao anatinay ho foazonao ao anatinay iredareda ao anatinay Jesosy izany herin'ny finoana manova fiainana herin'ny finoana mitondra fandresena herin'ny finoana mitondra famonjena aidin'ny herin'ny finoana atonga anay joro eo amin'ny sitraponao tsy ovaova hevitra mandrakizay hitoetra matoky amin'ny fanomponanao mandrakizay zay Jesosy pitombozany herin'ny finoana izany irotsaka ao anatinay tsirary avy mandrakizay ho lehilasy vehivavy mahery amin'ny finoana izay manomboka amin'ity androany ity Jesosy tompo ho voninahitry ny anaranao misaotra tompo mankasitraka anao zay Jesosy velony fitya vana entoate tua mewakaikinao nyanjanawa turi guruba eri ambetueraka tarini fana eri fitabana ambetueraka ambetueraka tarini fana Alleluia manova alleluia mafy ya metsika voninahitra Andriamanitra any amin'ny zavatra rehetra tapitra amin'ny fotoanantsika amin'ity maraina ity na amin'izao arivariva izao misaotra anao naharitra niaraka taminay tao anatin'ity fotoam-bavaka ity tsodrano anao miteny foy rehefa avy eo ndao hisaotra ny tompontsika samy manandratana dia misaora ny tompo ny amin'ny fotoana rehetra mankasitraka tompo ny amin'ny fotoana rehetra tamin'ity an'ity mampatanjaka ny finoanay ianao mampahery anay ianao ary renay mihitsy hoe nampaherezinao ny finoanay mba hatonga anay ino ny teny fikasanao mba hatonga anay ho tafavoaka ao anatina toe-javatra sarotra
voninahitra teo anao rery any Andriamanitra fa mendrika ao anao zany hatramin'ny talon-drendraka ao mandrakizay teo anao ny dera ny aja ny saotra ny voninahitra mandrakizay amen. Raisantsodrano ho anao Andriamanitra ny anangana anao tahaka ny Abrahama zay lehilahy nandovan'Andriamanitra ka tonga fitahina ho an'ny firenena rehetra. Tsodrano anao noho ny aminao ny itahina ny ankonanao noho ny aminao ny itahina nireo fianakavianao satria ho lehilahy ny finoana sy ho vehivavy ny finoana ianao zay anana finoana matanjaka manana finoana lehibe zay ampiaiky an Jesosy ka tonga azy ilaza manao hoe raha vehivavy raha lehilahy lehibe ny finoanao tongava aminao arak'izay irinao tongava aminao arak'izay inaonao ho tanteraka aminao ane zany amin'ny anaran Jesosy na dia ao anatin'ny vanim-potoana sarotra aza isika amin'izao vanim-potoana izao ianao kosa ivoaka ho amin'ny famirapiratana sy ny voninahitra noho ny amin'ny finoana matanjaka ao anatinao ka na dia tsy misy tsony aza anao antenainy mitsodrano anao mbola anatenan'Andriamanitra ihany ianao ho tanteraka aminao ane zany amin'ny anaran Jesosy. Tsika rehetra miara manao hoe samy hitahin'Andriamanitra tompoko. Olombelo anao etsobindre malandy olombelo anao samby tian-Janahary navagny atsimo anao navagny avaratragny navatsinanana navagny andrefany ianao ny fanavakavana raiky fogna tsika jiaby halanjanarize ianao ny fitiava amtegna tsy azahoagna fanesena fitiava novole ianao ny fanavakavana raiky fogna tsika jiaby halanjanarize ianao ny fitiava amtegna tsy azahoagna fanesena fitiava novole olombelo anao manakariagna samby tiany anao ndre tsy manakamiagna volagnonamanao tsy halako anao sahoagnampy anao misy fasahirananao ianao ny fanavakavana raiky fogna tsika jiaby halanjanarize ianao ny fitiava amtegna tsy azahoagna fanesena fitiava novole ianao ny fanavakavana raiky fogna tsika jiaby halanjanarize ianao ny fitiava amtegna tsy azahoagna fanesena fitiava novole tiavanamanao karategnanao futsutra ndesinao susarutraminao tiavanamanao karategnanao futsutra ndesinao susarutraminao ianao ny fanavakavana raiky
fongatsika jiaby alanjana izay